Miarabana ny tokantrano manaraka ny Météo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zana-bolana tamin'ity an'ity mitoetra ny orana ho an'ny tapany avaratra atsinan'ny Madagascar satria dia misesatra ny rahona avy any an-dranomasina mipaka amin'ny tapany avaratra atsinan'ny nosy. Ny etsy andany ihany koa dia misy ny fikorotanana any ambony sy takamaso amin'ny habakabaka izay mitoetra ato amin'ny lakan-dran'ny Mozambika izay tombanana mikisaka miandalana aty amin'ny nosy izy io ka anisany mandrafitry ny toetry ny andro ato anatin'ny 2 andro ho avy. Manomboka ny talata kosa indray dia ny faratraza malefaka no andrasana na mety amatra ny toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny. Ny maripana dia tombanana isy fiakarana aloha ny maripana ato anatin'ny 3 andro ho avy izay indrindra ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany nosy iny miterina mazivana arak'izany zavona vao maraina ho an'ny avoatany. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisoary misy ny azavona ho an'ny avoatany mety ahitanan''izay koa manakaiky ny distrikany Bealanana ary mety mbola itony orana ho an'ny faritra Sava sy Ambatsoa ary ny faritra Analanjorova aoriany zavona dia maina ny andro toy ny any amin'ny faritra sisa ho an'ny rapiso atolakandro misy ny tandrifindraona izay mety hitoetra ho an'ny atatanin'ny faritry Melaky ny any amin'ny faritry Bongolava sy ny any amin'ny faritry Tasy ary ny ilany andrefa ny faritry Vakinankaratra andrasana ihany koa izay orana tandrifindraona izay ho an'ny faritry Sofia sy ny atatanin'ny faritra Savady ana ary ny any amin'ny faritra Ambatsoa Analanjorova torak'izay ny tapany avaratra faritra Alaotra Mangory sy ny any amin'ny faritra Atsinanana. Ny aminy kosa indray dia maina ny andro raha ny maripana vavinavina amin'izay andro ny rapitso izay mety midina hatrany amin'ny 3 degré Celsius ny maripana ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritry Vakinankaratra iny izany raha toka miakatra hatrany amin'ny 13 degré Celsius kosa ny ambony indrindra vavinavina ho an'izay rapitso izay 9 ka hatramin'ny 12 degré Celsius kosa ny morontsiraka atsinanana ary mety mahatratra hatrany amin'ny 13 degré Celsius ho an'ny ilany andrefan'ny Madagascar. Ny alatsinainy kosa indray mitoetra ny zavona ho an'ny avoatany sy any amin'ny manakaiky ny distrikany Bealalana. Andrasana kosa ny orana tandrifindraona ny tapakandro hariva ho an'ny atitanin'ny faritry Melaky ny any amin'ny faritry Bongolava sy Betsiboka. Mety isy ihany koa ny orana malefaka miatoato ny faritra Sava Ambatsoa Analanjorova ary ny faritra Atsimo Atsinanana mety mbola hitoy ihany koa ny tandrifindraona ho an'ny morontsiraky ny faritry Sofia manakaiky an'ny nosy be zany no mety ahitana an'izay. Ny maripana vavinavina amin'ny androny alatsinainy manodidina ny 5 ka hatramin'ny 12 degré Celsius ny ambany indrindra ho an'ny avoatany toka 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny avoatany hatrany 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka Atsinanana ary 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Ny andron'ny talata dia andrasana hatrany ny zavona saika amina faritra maro ho an'ny avoatany ary mbola ahitana an'izay ihany koa ny atitany avaratry ny Madagascar. Mandraona kosa ny andro ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny any amin'ny distrikany Taolanaro mety arahina tandrifindraona hatrany manakaiky ana Ambilobe sy Ambanja indrindra ny tapakandro hariva. Ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vavinavina amin'izay andro ny talata izay miakatra hatrany amin'ny 14 degré Celsius ho an'ny avoatany ary 19 ka hatramin'ny 20 ho an'ny morontsiraka Atsinanana izay mety tafiakatra hatrany amin'ny 13 degré Celsius kosa izay maripana izay ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy iny. Dia izay indray ny mety eo tamin'ny tian'io tia rerapitsindray fotoana manaraka veloma tompoko.